Topoklasy topoko vavy-ajaina kafaliana indray no iarahana amintsika amin'ity alatsinaindy fahatelon'ny volana Jona taona 2022 iarahana malala ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena mazava ho azy bahatoerana eo amin'ny tontolo politika ny vaovaontsika amin'ity andron-droany ity santionany amin'ireo entina ary amin'ity takariva ity ny makasika ilay conclave na ny fivoriana mihidy tanterahana eny Ivato eny hisany nazahoana akom-baovao ihany koa ny makasika ny fandrobana ny tranon'ny candidat Lainiriko isan'ny candidat amin'ny fivitianana filoham-pirenena ary ny zava-misy eo amin'ny sehatra ny finoana satria omaly moa dia alady araka nahafantarantsika azy eo amin'izay tontolo politika izay indrindra dia nanomboka tamin'ny folora maraina teo ny fivoriana midina ny conclave izay tanterahany tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny fanjakana tetezamita ikaroa mba olana amin'izao krizy izao moa no tena andrandrainy maro ao anatin'izy ity. Amaritana fifanarahana iraisana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy ary andraisana fanapahan-kevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena ny tanjona amin'ity dinika eto amin'ny CCI Ivato ity izay karakarain'ny filakevitra ny fampihavanana malagasy FFM ny komity misahana ny fanaramaso fanatanterahana sordalana CSC miaramila zandary ary ny polisy pirenena sy ny CMDN. Tsy hivoaka ny fivoriana ireo mpandray anjara mandra-pahatonga amin'ny tanjona io ary raha ny zavan-trango maraina io dia ambony ny fembenana izay natao. Maro be ireo mpitandro filaminana ny ambina ny teny toerana. Voafetra ihany koa fandraisana anjara tamin'ity fivoriana teto amin'ny CCI Ivato ity. Akoatra mitarika ny FFM, CSC, mpitandro filaminana ary CMDN nandray anjara tamin'ny dinika ihany koa ny Prime Ministre Jean-Maire Bersika, ny avy amin'ny Ankolafy Zafy, Ankolafy Ravalomanana, Ankolafy Rajoelina ary ny mpanao Sonia Sordalana. Tsy nisy solotena kosa ny avy amin'ny Ankolafy Ratsiraka. Maro ihany koa anefa ireo tsy afaka nandray anjara tamin'ity fivoriana ity ary voatery miverindalana. Anisan'ny tonga teny Ivato io maraina io ny Prime Ministre teo aloha Emmanuel Rakotovahiny avy amin'ny Ankolafy Zafy Albert. Invitation ireo namako ireo manao hoe ndao handeha ho any handeha ato efa misy olona olo miditra zay ny tena tsy fantatra mihitsy inona ny lova sy mitombona ny zao fotoana zao. Hainao efa tonga ety any? Ka tonga eto ary mbola eto zao satria nisy olona olo tonga teo talohanay dia nankan'le badge ny Mouvance Zafy dia miampy aho zany ka rehefa misy olona dia andeha olo tsy misy fantatra mihitsy ny zavatra atao tsy misy orage tsy misy Mouvance Zafy moa dia izy mazava tsara dia le hoe le resaka hoe la constitution les constitutions ino tokony ho hanaovana organisation zany azonareo satria depuis les constitutions teo taloha tamin'ny 2010 angamba izy tsy misy nalainkan'iny zavatra iny hoe misy vide juridique amin'izao fotoana zao kanefa atsika hanao élection à partir ny quelle constitution izay zavatra misy. Anisan'ny verindalana ary tsy nahazo niditra ny efitra ny fivoriana ihany koa ny candidat ny fifidianana filoham-pirenena. Anisan'ny tratran'izay fanakanan'izay ny General Donara Sorosoa sy ny filohan-kita ny Tabera Randriamanantsoa. Ankoatra ireo dia miverindalana ihany koa ny solotenan'ny USD izay anisan'ny nanao rangim-poy ny sordalana. Tonga teny zany moa zahay dia nanontany ny tompon'andraikitra isan-tsokajy ny mikarakaran'le conclave dia tsy tao anaty lista zany ny antoko PSD. Rehefa nanontaniana zany ny antony fa ny folo nanao soniny tolozotra ihany zany no raisina fa ny anankisivy zay nanao ny soutien tsy ao anatiny. Raha ny zava-misy teny amin'ny CCI Ivato io maraina io araka ny fanambara teo dia ambony ny fiarovana ny toeram-pivoriana. Anisan'ny nakisaka lavitra ary tsy nahazo mipetraka teo amin'ny manodidina ny toeram-pivoriana amin'ny mpanao gazety. Guarda le mano gazety, posso dizer como CCI. Tsy mana le fany velany. Ka tsy avelaka vaovao zay teo anatin'ny deontologie zany. Tsy manisy mpanao gazety Loana zany tena raha tsy atao amin'ity fivoriana ity. Zay le vaiko avy dia mba hiangaviana. Ka le vaiko zany teneninay e. Andrasana arak'izany ny fehi-kevitra izay mivoaka amin'ity fivoriana ny antsoin'ny FFM, CSC, mitandro filaminana ary CMDM mampanao politika eto amin'ny CCI Ivato ity. Fivoriana izay voalaza fa tsy hitsahatra mandra-pisiana vahaolana iraisana momba famanana krizy sy ny fifidianana.